lina dia lina te hitana reo aloha dia te haino ahy dia te hiasa ray araka aminy dia za koa zany hoe enitaona zay vao tonga teto amin'ny fitanànako ty tena faly aho ary tena tia iseho aminareo aho tena atao hoe show up tena tia iseho hiaraka aminareo aho hoe laza hoe tena izaty dia tena tia resaka aminareo aho na izay ndreny atao hoe speak up tia resaka aminareo amin'ny alalan'ny mpanao gazety fa ny herin'ny feo afaka andaminana zavatra betsaka dia tena hiaraka aminareo indray hoe lookout tsy maintsy jerentsika daholo ny problema rehetrareto ary tonga eto tsy hitondra korotana fa hitondra filaminana zao zao nareo lamina tsara tena faly zay na tonga hoe aoka re ianareo amin'ny sécurité tsy dia aheriseta loatra fa izy zao mitondra le fitaovana reny lafo be reny efa famitata fa tsy ihany fianareo koa fa tokony lamina ihany keo fa hidady afa ty matahotra zao fa tsy maintsy arovako nao fa ny gazety ihany no ahafahantsika mampandrosa an'ity firenena ty nareo média niza miteny hoe mpanao gazety tsy maintsy oatra zao ny gazety anjara milaza fotsiny ny raisiny atendrony eny le izy tsy maninony zany nefa lalàna azy hoe zao ny resahana fa isika tokony hifanaja dia mifanaja zany zao tsika dia ilaza aminareo zaza anankiroa aloha dia amin'ny manaraka indray tia eto fa tena tonga tsy anontanirao agniko hoe ahoana na oviana ny atonga avaketo ary tsy tiako nresanareo izy niaraka amiko za rery ny tonga tsisy niaraka taminy ary ny antony dia tsotra satria zareo samy niezaka daholo hoe ntaonao aterinay niresaka tamin'ny président Kikwete tamin'ny Tanzanie dia inona manakana anao tsy amilan'le rangahy ihody dia notanizo fa any any anotanina dia niresaka tamin'ny tao amin'ny Afrika Atsimo dia nisy dia ozy nytao hoe tena ao ampandaminana zay fa mbola mila fotoana izy dia niresaka tamin'ny Amerikana dia laza hoe miazona ny teninay zay fa fodinana Madagasikara tsy resaka an'izay intsony izao fa tonga aty efa eto aho zao ny zavatra tiako resana mivoaka malagasy dia averiko indreo mandeha tena tia ampisongadina ny fahaizanay ny fahaizantsika ny fahaizako mampandrosa an'ity Madagasikara ty satria tena marary mihitsy ny foko mahita ny vola zay tokony ho azo tamin'ny mapy lasa ny Mozambika nahazo 7 milliards de dollars zareo dia manao an'ireo investissement ngeza be ao Afrika ao Mozambika niantso ao président Keller tokony iontsika fa zay tsy misaraka aminao mihitsy zay ary ianao fantatray niresaka tamin'ny Louis Michel tamin'ny lakamisy niresaka tamin'ny Béranger tamin'ny sabotsy maraina hitanareo zasa tsy mitsahatra mihitsy ny fifandraisako tamin'ireo olona venivelany ka zavatra anankiray tiako resana aminareo marsivo eto Madagasikara na reo solon-tena-pirenena avy enivelany ajao miasa malagasy malagasy fa ho arovanay ary tena tsy amela na kely akory aby fanambanimbanina andreo malagasy reo izahay faharoa fantatrainareo fa nihevitra fananampy tamin'ny fandaminana ny raharaha politika teto Madagasikara zao mivokany nahazo ny reconnaissance internationale ny filoha voafity hoe démocratiquement fa tsy nahazo ny légitimité ny malagasy satria nahoana tsy tena ny safidy ny voaka malagasy noho ny voaka satria napetraky nareo daholo hoe niny sisy tsy fata zay naovanareo azy tany dia zao mivoka tsy mbola milamina ara-politika mihitsy eto Madagasikara tsisy ny stabilité dia nilaza koa reo mpamatsy vola fa hoe on lui accorde le bénéfice de doute dia tsy fantatra zany teny zany fa ay misy fantsay io zay niresan'ireo any amin'ny FMI dia niresaka tamin'ny Union européenne tamin'ny herinandro izy hoe sur les transitions bis dia niresaka tamin'ny zareo amin'ny sadeka sy ny Union africaine président ataonay izy atongavana na Madagasikara tonga aty amin'izay raha misy ara-tenareo antanina fantatro fa izy fanontaniana tsy maintsy dinihana tsara zany ala teto Madagasikara teo amin'ny fitondrana ny sorona miverina eto Madagasikara malagasy malala le tokony atao
dia izao ny zavatra tiako resana aminareo anitio maraina tamin'ny 4 maraina aho satria izay ny resana lalao raha ianao mahita ny fahasaranany ndraiky gaga dia amin'ny finoana fa mazavazava eo amin'ny 10 eo dia lasa miaraka tamin'ny tomobile mijery mahita ndraiky mahampalahelo eny izay fotiny loha iny fa ajanontsika any fa tsy maintsy ataontsika izay mampanana ny tena mamy zay mamaika azy ao ka raha manontany ihany nareo iny zay mamaika hiaro an'ireo vahoaka reo anampy an'izay olona fa miasa miaraka amin'izy ireo manana be tabe za nanontanianao manana matoa tonga eto na tsy namena raha passeport tonga eto zao averiky indray mandeha ty raha ohatra maro ny kristianina aminareo ao dia misy fitenenana hoe asora io miandro amin'ny masonao natandro amin'endrika eo zay aloha vao tsara ny olona fa izaho mihitsy nangataka hoe tena alefasy le fitsarana tena marina raha ilainy ka manana fahefana afaka mitsara avy ny AVC na AVC tsy problémako zany vao avy aho alefaso ny fanontaniana napetraka ny sud-africaine hoe aiza daholo ny information milaza fa tena nisy ny fanitsakitsahana ny statut de Rome tonga zay tsy mitsatona tamin'ny talata sa tamin'ny larbi lasa tamin'ny herinandro ny dossier n'izany AVC zay nitoro tany Madagasikara tany Sud-Afrique mahalala n'izany ary tonga tany dia ny Andriamanitra ambassadeur taloha tiako resana aminareo hoe tsy vaovao amin'ny information internationale manana be lavitra aminareo amin'ny fotoan'izao ary te amianareo an'izy Andriamatofilo ninona ho azavay dia azonao zay fa nisy fanarana avo tany militaly nafanao izy nahoana fahitanao ny fampiavana-pirenena tsy fananao an'izay hoe fitondrana vonina nanao conférence au sommet hoe anao président Madagasikara na au sommet ino koa zay na au sommet efa ela be mihitsiny reo président teo aloha nangataka an'izay fa tsy mety tanteraka dia ny zavatsy tsika akitsika amin'Andriamanitra matoa tsy tanteraka tsika mila miandry azy any mety tsy andry an'izany arakaraka mivaoaka nge antaniny Tsoro-panohatra ve anao Andriamatofilo dia ho raisiny federazione manao ianao raha riva hita ny fampiresanao azy raha misy tandry ady za miresaka e aza adinonareo zao amboaritra tsara mihitsy fanaovana gazety tsy hoe amboarina mihiny fa ameko tena tany tena manana hevitra tsara sady ilain'ny firenena mifampandrosoana Madagasikara amin'ny alalan'ny mpanao gazety na amin'ny média fa matetika ny gazety dia mbo manao zay alafosan'ny azo business zay dia milaza amin'ny anana anankiray ireny raha misy olona ohatra hoe président dia manana statut an'ilay président dia tsy maintsy président samy président no miresaka za zao miresaka tamin'ny président zany nivory tamin'ny herinandro tamin'ny talohan'izay zany la zay mamenatra ny zavatra nitranga ny fivoriana tany hoany za tsy fianonana fa tena mbola natondroreo tamiko aza adinareo za président Marc Ravalomanana apetreo tonga dia milaza mihitsy ny président Kikwete izy teny laza izy tiako resana hoe tokony apetrakantsika tsara ny fiarovana ny maha-olona ny olona sy ny anina protocolaire Andriamatofilo ianao zao tsy ao anatin'ny fitondrana ahoana fitondrana an'le fampandrosoana nampatenana zany tsy mbola nampanantena rangaty sy nampanantena mbola vao miresaka tsika zay taiko nareo zay taiko mbola mamaly kely le fanontaniana tata fa miterakely izy dia zao misy rang protocolaire izy io dia tsy maintsy arahana tsara izy za zao raha ohatra ka niresaka tamin'ny tamin'ny 24 mai tany Afrika Atsimo mifanaja tsara zay fa tsy mety mipetraka mihitsy le confiance mutuelle zany hoe le patokisana antony izy dia tsy mety amiko le metsara velatsy nalazaina hoe mivaova zao ny teneniko tamin'ny labia zao ny teneniko tamin'ny sabotsy ny ary efa teneniko dia mahitsy fa tsy mba nitanako mivilana mona molotro mivilana tsy fatako après ils ont fait la vérité sous nom de conciliation zay marina rehetra nitranga samy vérité zany antingasy hoe marina antaninga ny FFKM ny FFKM manitikitiky mihitsy fa raha tsy misy ina moa ny famelana raha tsy mifantatra aloha da antany ary azy ao ny akaizy ambo inona fa misy tokony andanana ina navalony anahy ina navaliny anahy dia tehiteny azy ao izy ny tsara teto dia nanameriko amandra-pahafaty dia antany azy ao izy ny tokony ameny passeportko vérité zany sady vérité nefa tena droit universel zany
Akory mba mieritreritra tena mbola amindaza tsy milamina mihitsy ato Madagasikara raha tsy tanterahana sitrapo anankitelo ny fahefana eto amin'izao tontolo zao fahefana zay miaraka mivoaka dia mahafeny tany ianao dia mahafeny vola dia izy andreo ny fahefana voafenao amin'izao fotoana zao zangy matoa tonga aty e araka ny tenin'ny tatsy fa misy avy leta nambany leta tonga zao inona fanarahana manao anaty gouvernement sy amin'ny antemera-pirenena hoe hialao izy sa tsy hialao zao a etsaka misy ny olona tenina tata anatinay anatin'ny mouvance ao zao manandaky io ianty izy ako io reo dia nilaza zao dia satria nga Roland Vatomanga nilaza hoe za hiala raha président Hery Rajaonarimampianatra manalazy tena tsy nety mihitsy tsy mampanina zany satria le toerana misy azy tena manana maizy azy izy ka raha fatana dia amena azy ny ndraikitra lehilahy lehibe azy maministra azy raha miteny amin'ny député azy le député lehibe ny avy ianao ty zao ny président ny groupe parlementaire izy io dia ahoana ny position dia consigne raha izy zao saiko mamaly an'izao dia ahoana izy ianao io a misy consigne avany amin'ny antoko dia zay consigne zay no mitondra antsika iny ataonareo fa mba fehiteny fotsiny hoe io le teny matsy le mandeha le nilaza hoe le hoe ino le fiteny azy mbola tsy manatola zay zay am'izao fotoana zao dia niteny ty mamy mamy ngao zao mamy vinga mamy io mamy ilaza taminareo mpanao gazety mamy hoe za tsy mety amiko ty io mamy a teny am'le izy am'zay zareo mamy a fantatro ny toerana misy azy manontany azy daholo ny mpanao gazety manontany azy daholo ny mpanao politika zao izy teo fa tsy za Attends, comme tu es en 35, Monsieur le Président, là, il y a des rumeurs qui ont circulé disant que j'allais arrêter la politique. Vous connaissez, vous, entre vous les journalistes, ce n'était que des rumeurs qui se sont étendues. J'ai jamais dit que j'allais quitter la politique. J'ai jamais dit que j'allais quitter la politique. Maintenant, le président Ravalomanana est rentré à Madagascar. Il y a une vision amenée par le président Ravalomanana et je suis cette vision. Anisan'le somary ezaketsana ny afaka nataonao amin'le masovova iny teo a izy amin'ireo zany tena misakana ny vidinao taty Madagasikara ary misy le fifanarahana tena nataonao tamin'ny président Hery milamina tsara reo fantanilati zao izy na izy ansakana izy ansakana eto azo vita teo momban'le hoe ary fantatro zay tokony sakana sy tsy misakana fa mba madiplomaty azy a mazay a ny zavatra firesana hoe ny Allemagne ny Américaine Norvégienne ny anina rehetrarehetra ny Américaine nina koa Tanzanienne nina koa Zimbabweenne tena rehetrarehetra fa rehetrarehetra nanao azy a zao raha manontany nareo a hoe ahoana mifandehany le zanako resako tamin'ny sabotsiny ka tena zanako izy ela tatotro antanina fa tany izy tiana amely amin'ny frantsay nareo mitenela raha ila mitenela ny ila tenela tany lasa tana Non, c'était lui qui était caché.
Ovina lui. C'était lui qui était Orangati le la bêtise. Tu fata plus le fata. Gli americani avevano Washington con kati kunesana aminareo tsy mahalala fa eto satria miteny tamin'ny Roland Ravatomanga teo fa eto Roland Ravatomanga ministre zay niteny tamin'ny mpanao gazety izy ngao ny petit déjeuner nona ngamba zareo ngamba manao zany zao moa le olona jireko antonga rena dia ina le fantanina andany aloha vakiko anisina fanenao hoe hijanona mmpanoatra ve nareo zao ny resahako nareo manana andiamana andafy a zay tena mpanao politika fa gaigy la mihitsy raindany dia avienao nge manandafy izy anao zay dia hiteny io izy io Ya, napitiky zao tika vaoka malagasy ny nalakoany zany zao mazava vérité réconciliation raha zay nafa natao taloha mba tsy nandalodiny anao zao tsika fotana l'Allemagne tonga raha fitapony hafa mety mbola elany zao fa misaotra ary makatolo fahatongalanao zao miarahabatsika aminaravoaka malagasy. Ny fefikaihany mangeny be tambarany rehetrarehetra zao a tia tokony zareo miteny fa fantatra misy fanontaniana zay tena mbola tsy voafehiko tsara za tena mitsotra aminareo satria enitoana zay tsy mipetraka teto dia zay mahatonga mambe satria sy miteny tamiko dia ahoana fijerina mamina totarivelo zao dia izy miseko ny teny dia io izy io dia ahoana ny fijeriny manandafy amin'ny positionao dia io izy io ny teny dia marina be fa tena zana koa le tany Quai d'Orsay dia iny izy iny tena marina reny a niresaka tamin'ny tompony andraikitra tany amin'ny Quai d'Orsay hoe tena tsy manakana mihitsy zany satria sy nameraka fanontaniana zao niodiny président Ravalomanana dia tany izy iny tany izy tamin'ny herinandro iny aloha aloha zay oasa be loatra Moi, président, misy fifanarahanareo sy président herina Donald mampianina ny fahatongavana hoe misy fifanarahana ve tofo zao eno tsara malagasy rehetra na eno io a ka miverina tia tanin-drazana dia tsy mila ninina mihitsy aloha tonga dia miverina ary misy teny olona anankiray ara tompony andraikitra ambony na hoe afaka mangataka an'le filazana azy hoe sécurité tsy fantatra le spécial passe filazana azy amin'ny teny anglisy na le hoe makataratasany amin'ny ambassade tonga dia miverina tsy mila mihitsy ny a hoe nampahafantatra an'izy an'izy a fa malagasy a ary tena teratany malagasy ary manana zo président de la république eto Madagasikara tonga zao eto aty tsy azo C'était la question. Est-ce que vous pouvez le dire en anglais? I'm sorry. Yeah. Can we speak English? Ada kalau intentela le vece. Ada mis waktu yang begini pemasaran tadi dah. Sekali ini sudah aku bilang jadi itu namanya kan. Kembali kita mana ini tapi mama dah jadi ini. Tena fanya ni orang tamu. Kami nuna lewat. Tapi terus kita mau kembali. Sampai